ny radio l'ambassadeur ho anao an'io ilay tantara mitondra lohateny hoe avy-pitiavana. ireto avy no ilalao ny tantara: hery, solofo, liodise, mbola, saondra ary aina. Azafady ry fidy raha nanakananao ity an-dalana ie satria efa lalany ho any aminareo mihitsy aho fa zara koa renao hita eto. Ka ny amin'inona moa zay tianao resana amiko zay? Tsy maninona tokoa ve raha miresaka eto ary tsika? Inona moa ny olana amin'izany? Ay, zao zany no saika hitadiavako anao. Mazava ho azy moa zany fa momba anareo sy Onja. Mahoana zay Sonja? Ahoana ihany ny tena fanapahan-kevitra ao ty hanambady ny zanako ve ianao sa ho arirariranao eny fotsiny izy hiterahanao dia avelanao hibabitritreny? Or monsieur Bertin, ianao ve vahiny amin'ny zava-misy? Ninona e? Tsy haiko hoe manatsafa ve ianao sa inona ny tanjonao? Ianao nge mahafantatra ny zava-niseho hatramin'izay? Ary mahafantatra tsara ny taopoka ianao? Tsy mazava amiko tsara aloha e. Za aloha dia fanina amin'le zavatra ataonareo mihitsy. Tiako ho fantatra androany zany izy ty, vonona ve ianao hanambady ny zanako sa dia ho avelanao amin'izao eny fotsiny izy rehefa niterahanao? Le fantaniana napetraka ao aloha ohatra ny exagéré be ohatra ny sarobaliana le izy fa ezaka maly an'izay fantaninanao zay ihany aloha. Inona mahasarobaliana an'izany? Eny sa tsy fotsiny aniny tiako ho fantatra e? Ka zay misy le olana tokony mba ho fantarinao tsara aloha ny antony reny disadisa sy fisarahana taminay reny, izay anao vao manontany ny fanapa-kevitro. Ny tena marina amin'ity nge dia izao e, nareo ray aman-dreny mihitsy nanakana ny fiarahan'ilay zanakaro tamiko. Tsy azoko nareo ray aman-dreny amin'ny ahoana? Zay aloha ny feo azy hoe feoko avany aminiko. Sakananareo izy tsy hiaraka amiko ary izy raha teo moa fantako fa tsy tiana. Raha mba fantatrao mantsy raha ny tokony ho izy anie voaenjika ny lalàna ianao e. Azona enjehana tsara mihitsy ianao raha vao tsy manambady ny zanakay. Ekeko fa tamin'izany fotoana izany fa amin'izao izy efa ampitaona e. Na ampitaona na tsy ampitaona io raha angaty voaenjika ny lalàna ianao a. Vetivety aloha zavaiko fa raha nitady hiakatra ianao. Ny tena marina ny arahan'ny zanako tamiko tsy fitiavana. Fa inona? Fa tamin'izany mbola ny asa ara-dalàna. Fa rehefa nonon'izay ahako a ny ala tao amin'ny orinasany asako dia iny izy fa nanomboka ny ala nefa izy efa nitoejaza. Hitarinao be ny resaka. Valio tsotra fotsiny ny fanontaniako hatramin'ny voalohany vonona hanambady ny zanako ianao sa tsy? Zay iny tiako fantatra e. Ka raha miteny aminao hoe any aminy ianao ametra-pantaniana dia ahoana? Inona ny ametrahako fantaniana any aminy ianao ny lehilahy? Ka tsy izangy raha angaty no nisaraka tamiko fa izy nangataka fisarahany e. Ary tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nisaraka tamiko. Na dia efa be vokako aza. Ka mahagaga ankehitriny hoe ahoana rehefa kenkenko nge hoe nisy olona saika ao am-panambadianareo anazy ka tsy haiko sao dia tsy nety ny rasa-tany dia tetika hiverina ty nareo. Ary tsoroko aminao efa fampiresaka mihitsy zany mizaza fa za tsy manary anaka fa tsy maintsy misy ny fanampiana zay oalefako any ary efa nandefa ho dia tsy fantatra koa ny fisian'izany. Ka ho valiko le fantaninao tsy amin'ny valiny satria za efa manana ny anjara tandrifiko ary efa nisy dingana nataonay ka sarotra zany e. Efa misy olona miaraka amiko zao ary efa nisy dingana nataonay fa vita ny fisehoana fa hikarakarany raharaha zay atsoatsy. Ay dia ampiakatra azy. Eny ary zay mihitsy tiako ho fantatra zay dia ho hitanay eo zay atao. Veloma ianao? Vetivety aloha ianao ondra ny hafahafa nge za nge amin'ny foko ny tenenako an'izany. Zay aloha fa hifankahitsika e.
masaka ve zao sakafo azao ry francais efa tena nanao namafy a mba nikarakaraiko tsara mihitsy ka le faso malaky ary aloha ohatrany efa tsy hoandroko tsony zany lera zany a eny ary ndao ary fa efa vonony ty e inona ny lokany se ato enomby sy anana no nataoko ato zao ohatran'izany mba tsarotsaro ny vavako ka sao dia nataonao ritra be indray misy angivy be rony tsara omle itiavanao azy ty vadiko ty masotomana ary matsiro kosa izy zany a sady malemy tsara mihitsy ny hen'omby efa ela be io masaka teto za koa tena tsisy atao mihitsy dia miasa mahandro sakafo fotsiny mandra-patoandro ny andro veranga tena mahangina rehefa tsy eo ianao a inona moanao ataonao eko zavatra tena marina e tsika roa reriny no ato zaho atoko mba entinao miaraka aminao ihany ka hoentiko makaiza miasa miaraka aminao ko aiza koa nisy olona tsy tiako mihitsy le mipetra-drery tsy mety any ampiasana angazo etondratra olona zany tanao ihany tale tetavanao postany ako dia mba miara-miasa tsika fa ianao ty ve tena vonina iasa tsy aleonao mikarakara ny tokatrantsika ihany aloha ka tsy dia misy ataony ato an-trano e dia lasa tsy hitako mihitsy andanian'andro mipetrapetrasiko ny série ireo be dia be toko efa nitondrako se dia betsaka ianao reo analana azy eo hoentiko ry fidy a nisy olona tonga nitady anao teo saika adiniko indray ny resaka an'izay misy nitady ie iza o zany onja zany ny anaran'le vehivavy dia isy ny mama ny tonga teo onja ie fa hoana tantarao aloha ka ianao mihitsy ny tedaviny dia zay hoe tsy ao a izy fa lasany asa dia hoe aloha ary zay hoe izy handeha dia rehefa malalaka izay verina tsy nentiny laza hafatra mihitsy izy raha nve ty sarony aloha fa inona koa ty mahazo anao le masika koa le sakay an'zayko nga hita zay fa izy aloha reny olona reny e fianakaviana sa namana sa ahoana ka tsy valinao ny teniko hoe inona nataony teo dia ahoana ozy izy zareo efa niteny fa ianao ohatrany tsy mihaino mihitsy vereny fazafady fa za koa ohatrany kofana tsy niteny ninona ho a izy fa hoe tady anao fotsiny dia rehefa tsy tady ianao dia lasa izy dia hoe hiverina hono izy rehefa malalaka zay no afany ie ovino no milazay verina izy tsy fantako tsy nanadiady a za tsy nanontany be moa zareo koa tsy nyresaka izay fotsiny dia lasa izy ohatra ny hafahafa zany no mipoziny zareo ohatrany hoe olona miavonavona tsy haiko hoe za koa hoe olona tsy fantana fa avanareo hoe ho aresa inona atao hoe havana atao ohatrany tsisy mahavako azy tsony atao hoe tsy havana atao ohatrany havakavana ihany tsy azoko eny e mitony tsara reranao aloha fa iresaka momba an'izay ahy le ionja izy zany no vadiko taloha maninona ry fidy miala tsiny fa ohatrany mahitsy be koa ny fantarako anazy vadiko taloha ahoana tsy hoe vadiko moa zany fa olona naraka tamiko taloha fa ianao no tena vadiko hoe vita soratra sy mariazy fa aza voatsary zany ka iny ohatrany olona rehetra ihany hoe efa nisy olona mba niarakaraka tamin'ny taloha fa niaraka tamin'ny tena vadiny izy e dina mbola ataony aty zay zao no tsy fantatro hoe inona no mahatonga azy teo fa ny tena marina zany tsy afiainiko anao e tena miala tsiny aloha mamela ry tantara zavatra fohifohy fa efa niteraka taminy a andriamanitro io ionja io moa zany no niarahany tamiko tsy de hoe fotoana naharitra fa fotoana fohy ry fidy a dia moramora aminao eriana izy zany zava-dehibe ohatrany hoe dia fenonao anahy ka zay no mahatonga miteny aminao hoe mamela ay ianao aloha fa manino zany tsy nitenenao taloha andrarahantsika misy fotoana mampety azy resy ery ny zavadrehetra francia koa any dia miakatra fotoana mety zany zao nambarako azy dia zay eninao zay izy fa leo amin'ilay atondriandro zarony tsy azoko hoe inona ny mbola olana nefany a ohatrany efa somary milamina ihany tsy napoziko mihitsy ka efa tantara taloha nge zany se tsy mahatoky anao tsony ary fidy a eny e tsy maiko tsiny ianao ray teny an'izany satria za mihitsy ny diso
Zany ve dia afenonao amiko na dia inona ary fantatrao tsara fa ny fiainako rehetra tsisy nafeniko taminao na ny kely ary ny ianao zavatra ngeza be ohatrany dia afenonao anahy misy zavatra mbola ataonao zany any ambadika aminy matoa ianao tsy nitsotra hatramin'ny voalohany sika matoa nanaiky ny anambady anao dia efa navaliko ny tantarako teo aloha ary raha mba fantatrao ny anton'izany rehetra izany dia tsy hametsy ny akory ianao tsy te halala izay antony ihany aho e ndany ianao mandeha any amin'ny vady aman-janaka ao any fa tsy mila anao ntsony aho malala aza ataonao an'izany a mba efa za tsy mila ao a mba aloha mba nazava fohifohy e ndana mihitsy aloha ianao mandeha fa tena mavesatra be zany lohako izany tsy hainaonao zany tsoa mihitsy a fotoana foingana mandeha ana ho aloha mandeha makaleo mihitsy mahitanao isaka mifarany volana tonga aty aminay aty ka tsy maintsy makaty na tianao na tsy tianao manoatra koa no nireny mpiasa milahatra karaha amin'ireny maka ny anjarako raha matoty raha injanako ane iny ary manana didy amin'iny zanany iny izy fantako izany fa tsy mila verimberina isaka izay mahatsiaro izao koa e kinona tsy mahafalainao amin'izany ka tsy tokony aty atokantrano koa manao an'izany resaka izany fa halako be mihitsy ka alaiko any aminay indray izany izy moramora kely ny vavanao fa sao dia ahitangano a hainko izay ny tadiavinaoko tsy haiko aloha raha isy volomena anareo amin'ity fa ny anay ny programa efa mipetrapetraka ahoana koa ny tsy isy izay no iziko ave misy olo lahatra e salama tsara ionja tonga amin'ny facturanao manahoana fa nga dia tsy andro mihitsy izany ny atongavako any aminareo fa kay izany dia mamangivangy matetika ihany koa efa poziko mihitsy nay zao mivaly teninao tsy resaka inona anao liako ary fa resaka manatitra vola dia mijery ny zanako fotsiny ay ka ahoana le resaka aloha fa maika ny tena marina koa aloha atao alefa mivola fa tsy mety koa zany le mifamangivangy ihany raha izany a rehefa salama fotsiny zaza dia efa izay ny sorona ny eo ambony mivola inona fa ngamotsika mbola manana vola akoatran'ireny programa efa vita reny e ko nga zany ty azo ialana zany ry francia ity zava-defa tsy maintsy atao ty dia tsy maintsy taterahana tsy maintsy atao zao ny any teniko aminareo a sokafo tsara ny lava-tsofina atao farany ty androany ty fa tsy mila tsony a volako zarazaraina vetsy averoa ko raha ny sitrapoko ve moa tsy ho zay fa manahirana be nge efa sarotra ny miaina e sarotra miaina inona zao mikarama ho an'olona fotsiny aza lozanareo fanilakilaka eo ka manaova za mody miady eo fotsiny mevola fa za koa maika andeha za mba fahalalam-pomba antony eny meo vola ndraso aloha faka ny volany a dia alefatsika izy andeha fa hoaiza tsy mikitikitika ny volako ao ianao a fa vola efa misy programa reo ny karamako ngena mamezako azy lasa ianao midemeritany ivelany any fa tsy ny ato trano ny ilika sitraponao ny te hiteratera-poana any lasa mikaroka fa tsy voateninao teo ve no hoe atao farany ny androany dia ny amin'ny manaraka tsy omena tsony ka ny ato antrantsika tiana tsony rangaty a aiza zany netavola ho an'io ramako io asa dia dava zao ry onja mandehana aloha ianao dia alambo kely le izy zay mihitsy miantso anao rehefa avy eo da aza miverina eo tsony za indray aloha dia tsy ala teto raha tsy miaraka amin'ny vola e inona tanao zany ka nareo nefa niteny te hoe ao le vola ko inona indray ao le vola francia ataovy matotra fa tsy lasa mitaraiky be tosika sy aloha ve mena amin'ny volany dia aloha dia samy taraiky eto fa ny atsa mivoaka ao tsony dia ahoana zany tsisy ahoana fa efa hoe ndala mandehako zay zany onja ndana aloha dia ateriko any dia andraso dada indray no akazy aty ary a efa miteny hoe zay fa tsy maintsy ateriko any zay oka izay fa lava be le resaka sy anao koa moa mangina e
Manahoana maître? Manahoana ianao? Monsieur iza moa? Bertin. Ay. Ka tonga aty aminao indray fa le resaka momba n'le vinantolahako e. Fa ahoana ny fandehana? Tena rirariran-dry zareo mihitsy le resaka maître. Te hanome izy dia manome. Misy fotoana le zanako vavy tonga any dia mody tanapolo. Nefa dia ny tena tsy maintsy mila vola. Ny zaza zao ny fandehany raha ny tokony ho izy amin'ity taona ity dia efa tokony hianatra. Dia ohatrany tsy milamina le izy ka izay no nahatongavako teo inona ary izany no tokony atao zao. Ka rehefa izany ary noho izy dia avy alao ny lalàna no hanery azy? Ay, ampiakarintsika fitsarana mihitsy zany. Izay mihitsy le izy ka. Dia nefa ny moa tsy raha sarotra ihany ve zany? Tsy sarotra izany monsieur. Ka raha manome toko ve nareo hoe izay no metiko inona moa fa dia izay zany ko. Tsy tokony ho ametraka sakana amin'izany ianao ka. Izaho ohatrany tsy dia tia raha mifampirirariry zany nefa ny le resaka tsotsotra fandaminana iny ihany no tiako. Izay mahatonga ohatra misalasala kely hoe ampiakarina fitsarana ve? Na zaza aterina any aminy na izy andray ny ay ay ve afaka atao koa zany e? Azo atao tsara mihitsy zany ka. Tsy aleo ve izay ary zany no atao? Miakina amin'ny reniny ihany ka. Fa mampieritreritra kely andray nefa ny raha tia izy ka tsy ety andray an'le zaza dia ahoana? Atery fotsiny aloha ka raha ohatra izy mbola mandany amin'izay dia ho hitantsika eo indray ny dingana manaraka. Mialatsiny ary izay mianaka fa tsy maintsy tonga aty amin'ny oratsy nampozina aloha no reny fanapa-kevitra reo farany teo reny. Dia hoe ahoana zany? Ka momba an'io zaza io tena ohatrany tsy mety amiko no mitazona an'io ao an-tranonay na dia hoe zanako ary ohatrany mampiterakolana le izy. Dia iseho mihitsy zany ny tena mahalehilahy mandositra didy anao. Aseho anao mihitsy zay. Sady efa rirarira foana ny fandraisana andraikitra amin'ny famelomana dia izao koa dia milaza fa tsy afaka mandray azy. Sady hatramin'izay nge efa taty aminay foana izy anjaranareo indray izao. Dia tena vitanao ve rionza zany no mena tsy hoaneran'iny zaza iny e? Zay le fahavoazana zay. Maninona anao rirarira ny resaka e? Zany izao no manontany. Zao e? Lehilahy mpandositra didy. Ianao fitako hoe manao resaka masika amiko foana raha vao miona amiko. Tsaroko mihitsy zay ary tsy voazao any na ianao an'izay. Ka manao tsy mety dia tsy maintsy masika ny ray aman-dreny rangaty e? Iany e, kaiko fe misy tsy mety ataoko fa mba tokony diniana ihany le izy. Ohatrany hoe verina mantsy le resaka tamin'ny voalohany da mbola mamery teny eto ny amin'izay nataonareo taloha. Ary tsy efa miala amin'izany nareo mahakasika an'ilay zaza indray tompo dia teneniko aminao fa efa manana ny anjarako mazava ho azy ary tsy midika tsy fandraisako andraikitra n'iny zaza tsy fandraisako andraikitra n'iny zaza iny mihitsy ny sy fipetrahana eo amin'ny tokantranoko fa miteraka korotanao amin'ny tokantranoko ary zany. Dia tsy mba hijery izay tombontsoan'ilay zaza mihitsy ny avenirany zany. Sitraponareo anie nampisy an'ity aty ambony tany e? Sao dia adinonareo zany? Ary sitraponareo koa nampisaraka anay roa. Mbola io zao afaka manaprofo an'izany ohatra ka misy laingy zany. Zavatra efa lasa ane zany e. Zay asoan'io zaza io zao no jerena fa tsy ny zavatra efa taloha tany ny foazina. Za dia gaga mihitsy. Ka tena sitraponareo zany nipetrahany mendrika aty amiko. Ka tsy any amin'ny dadany ve izy raha mipetraka any? Ie, fa moramora amin'iny zaza iny ve zany nipetraka amin'ireny kely. Fa ianao rangaty ianao inona fotsiny tsy hife mivadinao hoe zanako oa? Ka dia ianao tantaran'izany reny kely zany moa ianao tsara koa ny tantaranareo tsara ny fihetsiky français ka. Tsy atoranareo zany io ny zanako ny tsara raha tianao ny zanakao dia tsy maintsy ho vofehanao ny vadinao ho tia azy. Satria ve zany nareo no mahita ny ao tokantranonay na hoe nareo no mijery ny zavatra misy ao no tsy maintsy zany ny zavatra ny aloha dia izay ny fantatro tsotra be zany. Raha tena tianao ny zanakao tsy maintsy hiezaka hiaro azy ianao na dia reny kely ary nipetrahana. Ary tadio
fa tsy afaka miala didy amin'iny zazy iny ianao na hoaiza na hoaiza. eny e aloha ary izy peraka any amiko e izany ihany ko nefa na izany ary aloha mba hifanampiana ihany ny momba azy fa tsy hoe akinina amiko rery dia hoe any izy dia milamina be nareo aty. ataovy aloha ny adidinao fa ianao ray mpianakaviana mbola tsy nanao nininina mihitsy e. Zay zany ko. Manao inona ka Frantsy azy ao? Efa vita ndrarako. Ka tsy vizana. Akaina mihitsy aho io. Ary mendrika izy. Lalao tokotany ao izy. Fa ahoana? Misy namangao sa izy rery sao dia sanatria Izy rery ao fa misarona ny lavadrano. Ka sao dia mivoaka any amin'ny tamboho any. Ianao ty koa dia sarotiny loatra ka. Ka tsy maintsy sarotiny ary mahakasika an'izy azy mihitsy zao no mba iresako aminao amin'izao zao. Fa misy inona indray? Ianao koa zany dia zay valim-panontaniana zao mihitsy mahatonga kisidina atao trano ato. Ka tsy efampy anao hoe fikarakarako tsara ny zanako ao e. Hitako mihitsy zany ka fa mba mila manamafy kely na dy zany ary ny zava-misy satria fantatrao hoe zanako iny tsy haiko loha izay fandraisanao azy na hoe zanako raha manana na zanako rery fa efa iny izy iny ka mba manafatrafatra fotsiny aho hoe mba matahorina Andriamanitra raha sanatria misy zavatra hafa miforona anatin'ny fonao ao. Orfidy fa ny fijerinao avy dia olona tsy matahotra an'Andriamanitra e. Fa ahoana e? Ka ohatran'ny tsy mahatoky ahy mihitsy ianao a. Eny e ny zava-misy eto ambonin'ny tany no mahatonga miresaka satria olana be ho an'ireny kely mihitsy zany hoe mitaiza ny zanaky ny rafiny zany ka sao dia sanatria lahy ka ao amin'ny semanana an'izany eritreritra aty izany dia tonga dia mba misoroka aloha zay no antony. Tsy afeniko anao aloha fa ilay izy tena olana e araka ny teninao hoe zana-drafy. Zay ary. Fa za koa ne mba micomprendre ary fidy e tsy fidy no an'izy zazy iny no toy eto ambony tany ny adalanareo ray aman-dreniny any. Azafady tsisy miafany mao zao ny tantara rehetra tany aloha tany fa ny ray aman-dreny nanakana tsy hiaraka mireniny iny zaza iny dia izao ny hafarany. Ka raha tsy nanaonao foana koa nareo tsisy iny zazy iny e. Tsy mety amin'ny tokantrano koa miresaka zavatra efa lasa tany e. Ka za gaga aminao za efa manao izay azoko atao trano a tsy haiko koa izay mbola hitsongolohanao an'izany resaka izany sa tsy afa-po ianao fitaizako an'ilay zaza. Tonga dia tsory fotsiny izay tianao hatongavana fa manjary manimba saina be. Eny Ohatran'ny hoe lasa zany indray no hafahafa atao trano. eny mamerina fialatsiny aminao eny aloha e satria fahadizoko tokoa tsy nitantara taminao ny zavatra misy tany aloha fa mbola mamerina an'izay fialako tsiny izay ahy eto. Raha no efa raraka izany ko nga misy azo atao amin'izany tsony. Dia io mendrika io zanatsika zany io zao. Koa zanan-kiza indray moa e efa ato izy. Azafady ary Morsea ohatra mba eritreritra mibahana tao anatiko fotsiny eny dia mba navoakako. Raha ny ianao indraindray ohatran'ny tsy amin'ny lerany dia teniteneninao daholo ty zavatra manavesatra anao ty. Eny za koa sorena letra ny ampiasana dia ohatran'ny lasa dia aty amiko ny anjeranao an'izany. lahoanao zany e lahoany fa misaotra betsaka anao amin'izay fanataonao sy mbola ho ataonao rehetra. Ianao manimba zavatra nefa za mba izay kilaza vaovao tsara aminao. Ka tsy masaka nanao ilaza zavatra amiko nge zany e efa ny tena hoe fahasorena fotsiny tany iny dia somary mitohy zao efa indray a mba lazao Morse efa inona indray ary tia saiko nge le tsy tiako aminao e tsy hitako tsony izay aposaka ao le resaka dia rehefa tena mensista ako feo indray ianao tsy milaza inona le izy zary fidy ohatran'ny be voka. Be voka? Ohatra mivesa tena be voka se tena angamba izay a zany zao vao be voka voalohany ko tsy zany ve zany na zany ry mendrika zany mahafinaritra zany sy bizolo misaotra zany aiza indray e zao mba roa ny zanakitsika zany ka hoana tokony ho any amin'ny dokotera ane za zany e izay mihitsy ny tokony atao raha pitso maraina sa rehefa tolakandro
ny anahy zao raha ny tiako dia zao mihitsy sady zao ianao mba malalaka dia mba miaraka tsika. Inona moa ny olona fa hiantsona any am-piasana dia miaraka tsika sindria. ndao ary dia mba tena miangavy ianao ary fidy azasiana resaka kiafahafa tsony aloha. Aloha izay mba any dia any fa ny fiainantsika anie tokony ilamina tsara. Eno toko izay no ilainy. Iza moa ny safidiny tsy ilamina izany dia ampiakanjao miendrika dia andeha tsika rehefa avy eo any andeha zany a ndeha andro kely vetivety fotsiny a dia mandram-piomanareo mianaka vita ny fandroko. eny ary ie. Fa manao ina ty ianao mbola amin'ny ora fiasako ange zao e hitady anao ary fidy misy inona ka manahirana be le mankany an-tranonareo dia aleoko aloha zay nefa ty ampiasana koa hitanao ihany ny asa tsy azo elingelenina meko 10 minitra anao ay 10 minitra koa fidy eo ampy efa ampiresahana zay fa tonga dia teneno kasika ny mendrika mendrika maninona ohatrany tsy milamina ho any saiko e manahoana fitezany renikely ny azy eo tsy renikely ny endry efa tena reniny ary tadidio fa ny rainy koa mbola eto mahatonga amin'ny teny an'izany hitako tsara ny fitondrany amin'ny mendrika ao an-trano fa ohatrany zanana natera ny fitondrany azy so dia mijaly izy ko tsy mijaly izy ka aza alefa ny sainao ohatrany tsy mihina izany ary fidy fa ahoana fantatro tsara hoe izany tantarana renikely izany za koa ary mba gaga teo aloha fa ankehitriny izy tena misy fivana be sady vehivavy maime tsara vela tsy iny tsy hitanao ve reny nanaovany aty aloha reny matokisana ianao e fa i français efa niova fa tsy ohatrany toetrany taloha tsony fa za ary mba gaga mety tiany mihitsy le zaza dia ny alohany ny onony fahafantarako azy aleo aloha izy mba ho any amiko ndraika sady malahelo azy ka izany ve tsy vao maika nasaro zavatra ianao fa hony efa miraiky pity amin'le zaza le reniny dia alao aloha mba ity azy amin'ny fony ndraitra izy fa aza sotosotominao an'izany ka lasa manova zavatra be zany raha tianao entana ny zanakao dia azelingilena izy aloha fa lao any sady ny tsy takatrao dia izao tsaro fa ny zaza manao lavadro zany sady makatsy ny makaro zany tena maditra zany teny aminao tsy maninona zany izy moa e sady tsy hoe nge ela be izy ny any amiko avetivety ihany zao no azoko atao e afaka mijery azy ianao fa tsy anatrano fa alohantsika manao fotoana amin'ny sabotsy dia mba iry amin'ny zaridaina iry no mba fampiresaka sady mijery azy vetivety ianao dia aveo zay toko mody ihany koa raha fantatry français ave zany tsy zava-dozy ho resahako amin'ny mihitsiny ka raha afaka miaraka amiko ary izy dia hoentiko tsy andeha moa izy dia efa tsy maintsy tsy hitanao ny zanakao amin'ny sabotsy hitanao ny zaridaina tsy nansena dia eo ndrasiko eo ianao amin'ny folo fidy eo ihany le alaheloko anjanako fa le fitiavako anao tsy mety maty ato am-poko e inona hoe ry onja zany ay jerenke ny kravatinao zany ohatra ny vilany aiza ao amboariko loha naso aloha mafana be tao ampiasana dia somary voraha kely mihitsy le izy ka aleo aloha hiditra iasa amin'izay fa ohatra nefa taraiky be ny raha tokony hiverenako ampiasana andraso aloha e sady so misy mahita etiko ampieritreritry ratsy ny mpiara-miasa indray ny amin'ny fidy koa mieritreritra ary fidy hoe so dia tsika ihany mba tsara miaraka manorona kano vaovao indray tsika mba hasambatra ny zanatsika onja voadinika ve ny zava-tineniny vavanao e amin'izao ve dia mbola ho tanteraka ihany zany nofonofonao zany tsy avetra mihitsy ny valiny tsy zavatra tsy vita amin'ny fitiavana zany ry fidy ary teneniko aminao fa raha izany nitetika eo amin'le amin'ny sabotsy dia tsy azo mihitsy ianao mba miangavy anao mihitsy amoa e ka ny fiangavianao zavatra tsy azo tanterahana ka zany ry fidy tsy hanambady an'izaniza zany tsony raha tsy ianao e ry lanitso fa inona nanjoanao tapaka teo e tsy mila olona an'izaniza fa tsy ianao ary fidy avelako ianao fa raha izany mandaninao andranao eto dia alao hiverina monjy ny asako aloha lasa fa mandeha fidy andraso aloha ianao ve anala baraka amin'ny mpiara-miasa amiko ianao
sa isabote aty ampiasana koa ny tena tanjonao ty ianao koa ndany ianao mody a dia raha ohatra ka tianao ny tanteraka le amin'ny sabotsy tany zanakao a dia aza verina amin'ny vavanao tsony zay resaka androany zay mazava fidy fa manino ianao ny tomalokendrika be ry avy any ampiasana any fizana ny saiko fa misy inona be ny asa fantatro any ianao ry fidy inona ny fantatrao na miasa mafy ohatran'inona renao tsy mitanondrokotro zao zany misy zavatra mahazo anao mihitsy kandroany torao loatra ka sa efa enonao mivaovao tsy azoko izay tianao tenena vaovao momba ny zanakaoko nanino mendrika fa izy izy tsy mendrika ka mendrika ao salama tsara mba aza avao moa fa nylohako efa mivadika avy any ampiasana ianao mbola manao akamatatranoka any tonga atao trano tonga dia teneno afaka le zaza ry fidy lozila tenenao ry français dia sombanaiko tena soira amin'izany ianao tsy zazakely amin'ny resaka aminao a tany amin'ny dokotera zany ianao io tsy tany efa tatao trano le izy ny nandeha tenenina foana koa ianao amty asa mafy ty ianao raha iasa dia voalohany nefa dia efa tsy mety aminao tsony dia mbola tohizanao foana ny raha mavesatra ka tsisy olona afaka manampy anany dia tsy maintsy manao zavatra ay marary ny lohako ka tena mila ipasaka mihitsy mieritreritra n'izany rehetra zany tao ahoana va izay ny fitondran'Andriamanitra ko tinona atao amin'izany za zao tsisy azo atao zany fa neritreretiko hoe tokony ho any amin'ny dokotera fa sao dia misy fanafody tokony tsy hohanina tokony tsy angatakandro e zao tsika dia miomana dia mandeha fa ny olana fotsiny zany ohatra ny tsy afaka mitsangana zany tena marary be ny lamosiko zany mety dia aloha dokotera ny antsona makaty aloha iantsoan'ny dokotera dia hita eo zay teniny fa mendrika aloha asiako miaraka aminao ato fa tsy fantatra sao dia manaonao foana ny tokotany any a ao laiko vetivety izy aloha misy fidy eny dokotera misy zavatra tiako resahana aminao tsy maso vadinao tsy maninona ka afaka menanao a dia tony tsara aloha ianao tsy maninona ka zao le izy rehefa jerena le valiny anala izy a dia misy olana le tranonjanaka le vadinao zany ve dia io a tsy mitana zaza mihitsiny ary tsy hitana mandrakizay zay ny olana raha mitotoy zany izy io a dia mety hoe aningotra ny ainy mihitsy aza raha vao mitotoy ny inona le hoe mampivady anao reo zany hoe misy zaza mipetraka foana ao akibony a dia miteraka fahafatesana ao anazy dia mila mitandrina anareo amin'izay a loza be ny zavatra lazaino zany dokotera e zay mihitsy ka tahoana ary ka raha ny tenin'ny dokotera nge zany dia hoe tsy afaka hiteraka tsony zany izy mandrakizay voalazanao ka ono a raha ohatra zany ka tsy hisy zaza ao akibony dia mety tsy atahorana ny amin'ny fahasalamany reniny raha hoe tsy mitsaika mihitsy izy raha tsy mitsaika izy dia tsy mampanenina fa raha hoe misy ao a dia araka le voalazako teo aloha teo hoe mety afara amin'ny
fahafatesany ireny e ary tsy azo tsaboana ve zany aretina fafy zany tena be dia be manao nitoretima io a ary matetika makany andafy mihitsy aza fa tsisy fanafany volona fotsiny lany dia mionona amin'izao zany ozy dokotera mety a eny e tsika moa olombelona ihany fa zao e vava amin'andriamanitra fa izy ihany ny tompo zavatra rehetra izay nga mba sisany azo atao ka le tenin'ny dokotera teo hoe tsy afaka miteraka mihitsy izy aloha zany tsy maintsy ho tandremana hatretiko dia izay aloha no tena fadina raha tianao zany ho ela velona ny vadinao a dia mila tandrovana izay eny dokotera fa ny fanampiako anazy fotsiny a amin'izao efa misy hitanao le teknôlojia moderna amin'izao afaka anaovana artificiel nke izay zavatra izay fa nareo amin'izay fotoana izay manatina professeur manokana mihitsiny angamba tsy miditra amin'izay aloha ka sady efa misy aza tezatezana izany ihany antranao dia menona amin'izay aloha mandrapahitan'izay tokony ho hita eny e safidinareo ihany io ka dia ahoana zany dokotera ny fomba resako an'izany aminy a reso moramora fotsiny izy moa sarotra be aminao miresaka aminy dia miandrasa amin'ny fotoana izay mahampety azy soratra dokotera nampetsonao andray fangaza afaka makaty idio tsara aloha hitranao dia avitanao mipetraka zay avetako aiketo fa misy inona ry fidy a ionja mitady tokonao ka sendra vato valiko amin'izay fantaninao tamindry mbola tsy azoko hatreto a mody fanina indray malala fa inony tapa-kevitra kia afiratsika hitako hoe samara tokoa ny zanantsika raha ohatra ka eo an'elantsika roa marina very fidy tena marina ary tena marina dia marina tokoa zany so dia mba vazovazonao zany tsy vazovazo zany te lalao ny fihetsem-poko fotsiny ianao tsy hoe ianao ny insista fa zany efa tapa-kevitra ahoana ka ianao ihany ene no ny teny tamin'iny hoe amin'ny fomba hoana anao tanteraka an'izany dia averiko aminao zany zao ay dia averiko aminao koa le teninao indray andro hoe tsy misy tsy vita amin'ny fitiavana ka ahoana raha tena mifonao rehetra andro fidy dia ekeko a inona moa fefa zay neny nandrasako e tena mifoko rehetra ary tsapako hoe tsika mihitsy ny tena tokony arakaraka ny teninao dia hisaraka amin'ny vadinao ve zany ianao sa ahoana mazava ho azy satria tsy afaka pirafy anao amin'ny lera matoy mihitsy a efa andala mihitsy zao ny fisarahanay e ary tsy afaka mandany zany izy dia miandry ariary fidy a tsy ho ela ka atoato fotsiny ianao dia efa ianao indray no mpanjaka vaviko misaotra kia tana amin'izay ary moa dia ty aloha hoe tomody any amin'ny dada sy mama dia sady misy ataonao frais andrekako reto ve dia omenao adaholy raha etsy be sao mbola voapahapahany amin'izay tokony mbola omeko anao re andro malala tana fa za manisy resaka be zay misaotra re ie biso kely aloha dia aza mamony telefona fa pita vaovao tsy ho ela a ok zao ry français mba iresaka kely aminao aloha ka noho izany dia aza mbola matory aloha zany ry fidy tena efa reraka be na iza koa range mba reraka e fa ty resaka ty important dia tsy maintsy miaritra kely tsika aloha nga tsy azo resahana maraina zany maraina zany mila mandeha maraina be satria tena marary be ny lohako mbola misy zavatra ataoko aloha vao miditra any am-piasana mbola misy dialiako zany
eny e resao vetivety ary fa tena efa reraka be mipetrahainao aloha fa tsy tiako miresaka aminao matory eo ka fa misy inona indray mandinika e fa rehefa vodiniko lalina ty zavatra ho resako anao ty français allo sarana dia atsika manomboka eto tsy haiko raha azonao za ve lalitalovana sa hoe ahoana tsara alao sy taperneto ny fiarahantsika tsodrana anao mba hita olona sahaza anao orfidy a fisarana ve ny resahanao amiko eny tsy haiko izay manazavazako ohatr'izay fa dia izay ny fomba iresahako azy fa dia nahoana loatra e inona tsy mety nataoko mahita hoe izay no lahatra ho antsika angamba dia aloha izay ny tanterahana tena mifonao rehetra ve zany rofidy a zakanao ve nitondrako any zanakao inona tsy mety ataoko amin'ny mendrika tenenao anahy fa zany afaka miovy ok izay français tsy ampivanenina intsony ny ranomasina andriamanitro aloha izay no atao tsy napoziko indray zany teninao zany miala tsiny aho fa ohatrany izay no fanapakevitako fa mety aloha tsika misaradalana dia alao ianao raha pitso mangoronetana dia aleo mody fa tsisy fahaolana afaka ohatr' izany ve ohatrany tsisy ngamby e tenako aminao fa efa andro maromaro herinandro maromaro mihitsy rehefa mambolana no mizamisako an'izay dia alao andeha amin'izay se a mavesatra loatra izany teninao zany fa inona tsy mety nataoko a inona zavatra tsy zakanao tsy hitako hoe inona mety sa dia inona tena fahotana mahafaty be loatra ve mahatonga raha tsy maintsy indray zany fanapa-kevitra zany zao tsy ny tena marina iverina amin'ireny zanako aho dia alao tsika aloha mifakotrany ndray rofidy satria onjangamba ny voatendry hiaraka mandrakizay fa misaotra betsaka na eny aloha mba nitaiza tena ohatrany nateraka ao amin'ny mendrika efa napopoziko andra reny fifandraisana reny fa tsy napoziko eo amin'izao fotoana izao ka tsy manapidiny ahy fa inona tena tsy itiavanao ahy nefa sarotra hoe tsy tianao fa zay ngamba ny lahatra ho ahy sa ve dia noho za hoe tsy afaka niteraka tsony tsy fidinao anany e zany ok izay français aza manamely tena zany fa tsy anjarany atsika dia tsodrananao mba hita izay olona tokony anjaranao zay a no asa maraindrena dia apiriprimina etana dia mba aloha fateriko ianao fa tsy maninona tena tsy rariny rofidy tsy rariny eny e alao aloha dia tokotany tena mandrapatorona mafy amiko zao matorona vao miverina eo a zay avandrimandry efa vonina ve netanao fa ohatrany tsy taitra mihitsy ny ianao zany ngamba efa ampy izay resaka malariva zay fa tsy resaka betsaka ntsony a mba mahazo miteny kely ray mbava ve ary fidy farany ny ray mbava ve moa tsy ho enoko ihany e mba mangataka aminao raha sitraka ao ataovy zavatra mba azoko ekena fa sao dia zavatra tsy azo ekena indray no resahanao eny e mba ndraiky nisaraka aminao rehefa izay moa nitanao fa mety fa ny angatahako aminao fotsiny dia mba omeo ray volana atao inona ray volana dia inona ny dikan'izay ray volana tsy maintsy misaraka inga antsika ny dikan'izany na misy ray volana na sisy ray volana e eny e dia nisaraka aminao fa aza matahotra ianao fa mba omeo an'izay fotoan'izay nefa mba ahafahako miaraka amin'ny mendrika farany tena efa hitako miraiki ho be amiko le za
fangatsy anankiray ihany eny oetiny teninao mba tiako ianao zany mandritra izay iray volana izay a mba haneo fitiavana amiko eo masomendrika sy ny fiarahamonina na dia atao hoe fiatsaram-belatsy ihany aza satria tsy haiko raha azonao tiako atongavany azoazoko ihany mety animba ny fon'ilay zaza manko raha hitantsika hoe misaraka ao anatin'ny ady sy ny kidrakidra mba tiako hitan'ilay zaza zany hoe mifankatia ny ray aman-dreniny na dia amin'ny fiatsaram-belatsy ihany aza ao a dia raha mba sitraka ao a eo masomendrika dia mba ataovy ohatrany hoe vadinao tena tianao ihany mazava zao ary menao tambitamby teny mamy sy ny sisa ie tsy maninona re no ny amin'ny mendrika dia ekeko ny teninao kanefa tadio a fa tsy mihoatra ny ray volana telopolo andro zay eno a ono ary onja ahoana ry dada ohatrany misy zavatra tsy mampandra ny saiko ny amin'inona ny amin'ity ianao ifamerina mifidy izy anefa vita soratra amin'iny vadiny iny ka anao divorsa hoana iziko divorsa zany anie tsy vita mora sady tsy vita vetivety tsy zavatra tsy vita amin'ny vola ry dada rehefa manam-bola izy dia tsy maintsy vitany io asako dia ianao ve nefa vonona hoe tena nambady azy tokoa efa ela ny andrasako an'io fotoana io ry dada so dia mba tsy anjaranao zany dia nio tsara aloha so dia mba tsy zany ny mety aminao tamin'ny voalohany mekena fa anjarana iray aman-dreny na prisika fa zao ny ohatrany hoe efa ohatrany efa zavatra sarotra zany fanapahan-kevitra entitra ny ary rehefa hoe izay dia izay dia izy ve tena sirony hoe voninao amin'izany izy raha ny firesiny aloha dia tena vonina izy ay sady izay koa nefa nisy an'ilay zaza nampifamatotra anay dia mino aho fa tsy ho sarotra izany dia aizy nareo nipetraka za mivery dada dia olana asako efa mifampiresaka izay fa hiala eto Antsirabe izany hoe angataka affectation dia hifindra any amin'ny faritra hafa mihitsy izay eny ariko dia ahoana zany rehefa vita ny mariazy vao andeha sa tonga dia andeha nareo dia anao tokantranomaso any izay fanarahatsikako ka isy ohatrany zavatra ara-dalàna ve tsy aloha mba orinao ara-dalàna aloha zay vao mandeha dia nefa tsy maintsy hafanganina koa satria sao dia miova hevitra eo indray izy izay zany rehefa nyrosona dia tsy maintsy izay dia tongotra mbe an-dakana zany efa vonina tsara ry dada misy inona indray za mieritreritra hoe sao dia efa tonony ihany izay fotoana telerinandro ny rano tiako teto amiko izay atonony ahoana tady hivadika indray ianao tsy mivadika fa efa mba tokony efa mba afa-po ianao efa nataoko daholo ny sitraponao rehetra miaraka miantsehana misakambina anao eny an-dalana miampofanao atao trano eo masony zanantsika manoroka anao mandeha miaraka makasary misoto manao inona makany amin'ny piscine mitety fianakaviana ary hitako mihitsy zany fidy dia misaotra betsaka anao tena mavesatra any pireny zavatra eny ary zavatra mbola tsy fantako hatramin'izay na olombelona lafa dia ny zahako natao no ny fangatahanao ka izay mahatonga heritreritra hoe amby kosa angamba sy zay ry Francia ray volana kosa ny mifanarahantsika ka
ka inona no mahasamihafa an'izany herinandro nge sisa dia migadina ny ray volana ny teneninao anahy fotoana menao azy zany ka aloha tapitra mihitsy e za zao nieritreretiko hoe aloha ty herinandro farany ty mba andeha hanao vakansy tsika telo mianaka français za nge fa nytenanao hoe tsy mampiovaneninao a ny ray volana fa dia hoe atao fotsiny le izy ka tsy aloha ve ajanona denineto raha ohatra ka hoe tsisy ka efa farany zay mba makany amoron-dranomasina kely mahasalama ny zanako ihany ane zany tsy hitako mihitsy zay olana nandritra izay telo herinandro zay ary ianao niaritra nyzany rehetrarehetra zany ka izay vakansa kely mba hakana rivotra iny ve mba farany tena farany amin'ny fiarahantsika izay aza matahotra ianao lasa lavitra mihitsy nge saiko tsy afiainiko anao e hoe inona ny aton'ity ray volany ity tena exigenao mihitsy hoe 30 andro dia tena 30 andro zao fotsiny ryfidy a raha tena te hisaraka amiko ianao a dia maneky an'izay conditionko izay soneaviko soma tsara ny taratasinao a rehefa vita ny vakansa ataontsika za tsy mila taratasy zany ka ary tsy azonao ny tiako tenenina anaiky anao soni an'le divorce any a rehefa vita le 30 andro e zay le tiako tenenina amindreo anao soni ay ve sady na misy taratasy koa raha zany tsisy taratasy dia zay koa nia dia zay fa sao dia mieritreritra ianao hoe mbola nisy prolongation indray fa tsisy tsony io a na hoe sanatria hoe tirobe matahotra tsy misy prolongation tsy misy tirobe fa tonga dia 30 andro dia 30 andro tapitra ny ora normala dia mijanona eno a aiza indray zany toerana tiana tondrana amin'izany vakansy zany raha ny tiako aloha dia any anosy be satria tany mbola toerana tsy hitako tena mila voatsarona ianao zany français aza atao an'io moa fa rehefa mba natao dia vitanatra amin'ny farany inona ary ty ka tsisy toerana kaikikaiky afaka alevy ohatra hoe natatamarina na aloha moa zay aloha fa tsika efa mifanaraka hoe tsy hifanditra mihitsy ao anatin'ny 30 andro dia aloha aloha mba andeha amin'izay ny andro ianao fotsiny ary fito fa tapitra ny fehimpotoana antsika dia anao veloma efa vitako ny entako dia misaotra betsaka tamin'ny zavatra rehetra nataonao any nandritra izay ray volana izay tamin'ny fikarakarana teny mamy fanehoana fitiavana zava-dehibe tamiko izay na dia atao hoe tsy tamin'ny fonao aza nanatanterahanao azy misaotra betsaka dia anainga amin'izay angamba ka aloha e petra aloha ndre davy makasisy ny raha hitanao ireo dia petrahinao vetivety aloha petra ka sodikara taxi brosy ane afa efa nanao réservation tobile efa niantso teo zareo ny angavy anay ianao ray volana dia mba hiangavy anao aloha fotoana foy petrahinao fa misy inona ekeko tokoa fa tsy tamin'ny foko tokoa reny zavatra ireny fa zay fiarahantsika farany teo tany nosy be zay dia anisan'ny namony fitiavako indray ary nampiredareda le afy fitiavana tao anatiko efa maty tena tiaka ianao français naminao a tamin'ny zavatra rehetra nataoko anao hatramin'izay tena vehivavy endry ianao ary tsoriko aminao fa zao diako ohatra ny ivelan'izao dia nanabaka ny programme rehetra tany ambadika tany mihitsy nanabaka ny fiarahana amin'ny onja sy ny fianakaviany ary nikarakara taratasiny amin'ny io zanakitsika io ny amin'ny andraisantsika azo zanaka miaraka tsy mahazo mandeha zany ianao ary vadiko mandrak'izay ianao tiako ianao e tiako ianao français zay ianao zay nambarana anazy ary neniko ny zava-bitako teo aloha tsy nandinika ary lehilahy kely saina tsy mitady afa-tsy zay tombontsoako eny fa na dia ny tombontsoa ny zanako manokana raha dia nidiko tsy nijerena satria tia tena loatra hitako fa tena tianao ny zanako ary za koa tena tianao tena fonao ve zany ry fity tena mifoko rery français tena mandohalika eto anylohanao mihitsy ny a mitsangana aloha fa za manao aza mandeha ianao sao dia mbola toy an'le film anatin'ray volana ihany ary zao ataonao zao tsia
tsy mivazivazy aminao a tena manenina ny lasako teo aloha zao vao tsapako mihitsy hoe ianao mihitsy ny tokony iraikitra anatin'ny foko ary tsisy olona afa-tsy ianao fa rendrarendra fotsiny ny tany velany mifona mifona aminao a eny raisiko mifonanao raha tena avy amin'ny fonao zany zavatra tena mahafaly aloha zao dia tonga mitanjona ny eriko a ny zava-nisy manko dia reny rahantsika nahita reny fa tena maty ny fitiavana tato anatin'ny tokantrano tsapako mihitsy zany tsy ampy mihitsy ny fifandraisana sy ny fifaneraserahantsika ohatra ny tsy dia nisy fanehoam-pitiavana sy tambitamby firy-tsony tamintsika fa variana mirotorotom-piainana sy ny olana isan-karazany fara maty le izy ka izay mihitsy ny nahatonga nanao an'iny hevitra iny mba hamelomana ny zavatra efa maty teo amintsika dia sura tokoa ve nefa ianao tamin'izany fa tsy maintsy ho zao ny afaran'iny tetika ao iny e nandramana aloha e dia izao ny nefarany notivetiny ny ranonatsakaina sorako Andriamanitra marani-tsaina ianao ry Francia ary tena vehivavy endry fa raha tsy ianao dia tena mahatateraka ilay avy-pitiavana tato anatiko ny angatahako aminao ry fidy mba tsy ho ray volana tsony fa dia mandritra ny androm-piainantsika dia mba ho toy ireny foana ny fiarahantsika ato an-trano mametoko ianao malala fa ataoko miredareda mihoatra noho izay tokony ho izy aza ny avy-pitiavantsika ka nahonja maro aza tsy ahafaty azy tsony avy-pitiavana naranisana ny feon'ny Lucie, Mbola, Solofo, Hery, Saondra ary Iaina